أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. Naam, dera silaza sy voninahitra lehibe natolotsika antopo Allah subhanahu wa ta'ala, ary tsodrano tafitafany ho an'le iraka mahafatoky Muhammadun sallallahu alaihi wasallama sy ho an'ireo fianakavianany sy ireo mpanaradia sy izay mifikitra amin'ny fampianarany mandrakizay insha Allahu ta'ala. Naam, tsika teto taloha dia niaraka niresadresaka mikasika ny toetra na ny hoe ny mahazava-dehibe ny toetra. Fa androany kosa tsika insha Allah dia hiaraka hitantara amin'ny hadisy izay nitanteriny Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ny teny Rasul sallallahu alaihi wasallam nanao hoe: haqqul muslimi ala al-muslimi khams. Ny zon'ny mpino Islama amin'ny mpino Islama namany dia misy 5. Raddu salam, ny voalohany dia ny famalinao olona iray rehefa miarabanao. Wa iyadatul marid, ary faharoa anisan'ny zon'ny mpino Islama faharoa dia ny famanginao ny rahalanao rehefa izy marary. Wa ittiba'ul janaiz, ary anisan'ny zo fahatelo dia ny fanateranao azy any am-pasina rehefa izy maty. Wa ijabatu dawa, ary anisan'ny zo fahaefatra dia ny famalinao ny antson'ny rahalanao. Ary ny zo fahadimy kosa dia ny tashmitul atis, rehefa izy mievina ka niteny hoe alhamdulillah dia anjaranao mamaly azy hoe yarhamukallah. Nam, ireo zo 5 izay nitenen'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam ireo amin'ny hadisy hafa izy dia miteny ihany koa manamafy an'io hadisy fa misy zo 9 eo amin'ny mpino Islamo amin'ny mpino Islamo namany. Androantsika dia akan'le zo voalohany fotsiny, zany hoe Rasul sallallahu alaihi wasallam eto amin'ity hadisy ty dia manamafy ary miteny amintsika fa ny mpino Islamo amin'ny mpino Islamo namany dia manana zo manokana tanteraka. Ary anisan'ireo zo ireo araka ny tenen'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam dia ny famalinao ny fiarabana izay natondralanao. Ahoana moa zany famalina ny fiarabana zany? Manino Rasul sallallahu alaihi wasallam eto niteny nanao hoe famalina ny fiarabana fa tsy niteny izy hoe fanovanao salam na fiarabanao ndralanao. Satria amin'ny finoanan'ny Islamo ny famalina ny fiarabana dia anisan'ny obligatoire na tsy maintsy. Zaho mandeha miarabanao dia sunna, azoko atao miaraba, azoko atao tsy miaraba. Fa rehefa anao naheno an'le fiarabana dia tsy maintsy valinao izany fiarabana izany. Ny fiarabana moa amin'ny finoantsika mpino Islamo dia ny hoe araka ny fiarabana izay efa natokany Allah subhanahu wa ta'ala, sy anisan'ny fiarabana ho an'ireo vahoakan'ny paradisa dia ny hoe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Izany fiarabana izany tsy midika koa hoe fiarabana tsotra, fa ny fiarabana ny tontolo ny finoanan'ny Islamo dia anisan'ny tsodrano na doa mandeha aminao. Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an rehefa miteny an'izay fiarabana zany, izy miteny manao hoe wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Rehefa ianareo izy niaraban'olona, wa idha huyitum bi tahiyatin, rehefa ianareo miarahaba olona, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, dia miarabana re tsaratsara noho le nitenen'le olona iny. Zany hoe rehefa anao zany izy niarahaba ny teny nanao hoe assalamu alaikum, midika fa
ianao mamaly azy wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Raha ohatra le olona ny tena assalamu alaikum wa rahmatullahi dikan'izay no mamaly azy wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zay le tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Rehefa ianao nisy niarahaba ozy de valio tsaratsara no iny le tenitenin'iny le valy teny le valy le fiarabana izay ataonao aminy. Nam ny famalina fiarabana dikan'izany dia zony raha lanao. Fa eto kosa tsika ndraindray rehefa miarahaba ny rahalahintsika indraindray ianao mety miarahaba anazy amin'ny teny français na amin'ny teny anglais, tsy ino kory le fiarabana izay nitenen'ny mpino Islam na izay nandidiny Rasul sallallahu alaihi wasallam ho antsika mpino Islam, fa ny fiarabana izay natokany Allah subhanahu wa ta'ala ho an'ireo vahoakan'ny Islam dia ny fiaraban'ny vahoakan'ny paradisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Satria maninona izany fiarabana zany dia karazany tsodrano ny Allah ny eo anao, zany fandriam-pahalemany Allah ny eo anao, karazany mangataka tsodrano, mangataka doa ho anao. Moa ve iza ny olona anankiray androany tsy mila na tsy maniry doa izay ataon'ny namany ho azy. Izany famalina fiarabana izany ihany koa anisan'ny zo napetraka Rasul sallallahu alaihi wasallam ho an'ny rahalanao ao anatin'ny finoanan'ny Islam. Fa eo zany Rasul sallallahu alaihi wasallam dia karazany mila iteny ihany koa, fa ino anisan'ny fanajana ihany koa ny famalinan'ny fiarabana. Ao amin'ny fomba ahoana moa raha ohatra ny rahalanao no anty miarahabanao nefa anao tsy mamaly, dikan'izay ianao tahaka ny hoe efa nanao tsinitsinina le rahalanao, efa nandena lanao tao anatin'le fonona Islam le zon'ny rahalanao. Rasul sallallahu alaihi wasallam ao anatin'ny hadisy hafa izy dia miteny an'le adab, ireo karazana fanajana na fahalala-pomba atao rehefa miarahaba olona, fomba atao rehefa mamaly fiarabana olona. Rasul sallallahu alaihi wasallam miteny amin'ny hadisy hoe okan'ny kely mba iaraban'ny be, okan'ny miditra ao anatin'le trano miaraban'le olona ao anatin'le tokantrano, okan'ny mandeha miaraban'ny olona mipetraka. Izany rehetrarehetra zay adab izay napetraka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa eto zany indraindray tsika rehefa miarahaba ny namantsika dia miseho amin'ny endrika atezera, miseho amin'ny endrika feno, zany hoe ketroketrona ny endrika anao rehefa anao miaraban'ny rahalanao. Izany toetra izany dia tsy nampianariny Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam miteny amin'ny hadisy hafa manao hoe tabasumika fi wajhi akhika sadaka, ny fitsikinao manoloana ny rahalanao fotsiny dia fa anisan'ny fanomezana, anisan'ny tombotsoa, anisan'ny valosoa azonao eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Dikan'izay rehefa ianao miarahaba n'le rahalanao ary ianao rehefa mamaly n'le rahalanao amin'le fiarabana zany dia tokony eo amin'ny feno fitsikina sy hafaliana eo amin'ny endrika anao rehefa anao miarahaba sy mamaly n'le fiarabana izay ataon'ny rahalanao. Tantara iray izay nitranga tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam, aitsika tsara fa Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa al-qudwatul hasanatul lana. Paminany sallallahu alaihi wasallam izy le modely tsara izay alantsika tahaka eto amin'ny fiainantsika eto ambony tany. Paminany sallallahu alaihi wasallam voalaza fa izy rehefa mifanena amin'ireo sahaba anazy na ireo mpanarady azy dia miarahaba amin'ny fomba feno fitsikina. Ka matetika Rasul sallallahu alaihi wasallam rehefa mifanena amin'ity sahaba anankiray ity dia mitsikitsiky lalandava Rasul sallallahu alaihi wasallam ary miome sady feno ravoravona ny endriky ny Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juska tonga tamin'ny sahaba ity fa hoe mpaminany sallallahu alaihi wasallam tsisy olona tiany mandilatra za, tsisy olona tiany mihoatra anahy eto amin'ny donia. Kanjo ito sahaba ito nandeha tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam naninona nandeha nanontany ny Rasul sallallahu alaihi wasallam nanao hoe man ahabbu nnasa ilaika ya Rasulullah,
Or-paminany sallallahu alaihi wasallam izy n'olona tena tianao indrindra Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia namaly Rasul sallallahu alaihi wasallam hoe Aisha radhiyallahu anha, ny olona tena tiako voalohany indrindra dia mamatsika Aisha radhiyallahu anha, ny vadiko izy Rasul sallallahu alaihi wasallam, mamatsika mpino Islam rehetra. Sahaba io rehefa nahino an'le vady teny Rasul sallallahu alaihi wasallam, baran'ny sahaba io lozika satria maninona io vadinao, karakory moa olona anankiray tsy akatiany vadiny. Dia namerina ny fantanina indray sahaba io thumma man, izy indray prena Aisha. Dia nivaliny Rasul sallallahu alaihi wasallam hoe abuha, ny papany, izany hoe Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Nambaran'ny sahaba ty io rafozany, tsy problème. Namerina fantanina indray sahaba io, izy koa prena Abu Bakr, nivaliny Rasul sallallahu alaihi wasallam Omar, naveo nantany jusqu'à nandeha teo amin'ny sahaba 5 teo eo, tsy tafiditra tao anatin'izay io sahaba io jusqu'à izy nangina. Inona antitsika tenenina amin'izay tantara izay? Eto zany tsika mpaminany sallallahu alaihi wasallam, izy le modely, izy le tsara laitahaka. Ka inatonga n'ity sahaba ity nanontany amin'ny mpaminany ny hoe aiza ho aiza ny toerana misy anay eo anatreny Rasul sallallahu alaihi wasallam, satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa izy hitako dia feno fitsikina sy aravona eo amin'ny endriky ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ka natonga ny sahaba io am'izay nametraka an'le fantaniana, moa ve zao anisan'le olona tian'ny mpaminany marina, matoy izy mitsikitsiky otriny io, dikan'izay izy maninona makatiana lesona tsika aviana amin'izay tantara zay dia ny hoe rehefa ianao miarahaba olona na nefa ianao mamana le fiarabana izay ataony rahalanao aminao, dia oka ianao mba ifeno fitsikina sy aravoravona eo amin'ny endrika anao. Fa tsy androany ty tsika rehefa miarahaba ny rahalahntsika dia miketroketrona ny tarehinao, na anao indraindray miarahaba ny rahalahnao salamu alaikum ndraiky anao mitodika amin'ny droitinao na mitodika gauche-nao, tsy jerenao aby le olona miarabanao. Ka eto zany rehefa oka le zo zay nytenen'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam io hoe raddu salam, hoe anisan'ny zo voalohany dia ny famalinao ny fiarabana ny rahalahnao. Midika fa hoe rehefa feno zay zoan'ny mpino Islam zay maninona, rehefa ianao miaraba ny rahalahnao, ny rahalahnao mamala n'le fiarabana maninona, lasa misy le fifankatiavana sy fanajana sy firaisankina eo amin'ny tontolon'ny fiainan'ny mpino Islamo maneran-tany. Ka eto tsika raha laisana bavajana isana oka mba ajaitsika le zo izay nytenen'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajanontsika eo nga fa manaraka atsika manohy an'le zo manaraka izay nytenen'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.